Fanjazarana faharoa amin'ilay tantara nosoratany Ralalanyirina Aline Robertine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Zazavavin-drano. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara: Iary, Ioly, Lanto, Ida, Liva miaraka amin'ny Faly. Tovirazana mamonjy no mikady ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanaditosy. Eto rehefa ny fidirana. Ohatry, ary to varavarana midibinga izy zany. Faiza le vongambolamena ny mekanao teo e? Inangeny no azonao amohana an'io e? Jereo efa sairaniko nandrendriko mihitsy inge ohatra ny lakle. Ty ve? Ie. Tokotrany. Tena lakle tsotra zao poziny zao. Fa tena volamena ve ty? Ino a? Ty verikala tsy telopolo kilao izao. Ano any? Ka tsy folo ty izy seria amohana varavarana dia ataovy atanana fa inona seonao ny mpitsara tseloatsy. Tsy tafiditra ianao raha tsy manana n'iny volamena iny mantsika. Ka raha izany zany tsy ho feno volamena ao anatin'io lapy io. Tena feno miantokantona ny rindrin-joy e. Izay feno 20 taona manko izay zazavavin-drano dia mahazo mitondra tovolahy mandeha miditra ao. Tena mba mahagaga koa zany kino. Ilay tsy famovoa. Mandrosaki malala. Afapo tamin'ny fandraisana manetriketrika velo Rufin e. Tena afapo mihitsy. Ay zany volamena sy vato so sarobidy ato e. Ao mba hampitondra kely amreo ary akely fa mody. Hoetiko an'ny serbavy ary ny zobaviko. Zany e? Fa manana bafiry moa ianao ty e. Telo vavy izy. Ny ray le miasa eny midigy no lasako anao teny an-dalana. Ny ray kosa dia any Mahajanga. Tanseziny izy pavina izay. Zany e? Tena mpandihy mahay ohatran'ireny zazavavy mandihy teo amin'ny estrade teo mba fahaty ireny. Ary ny anankiray dia mbola mianatra. Izay kosa dia roa vavy ny ray kibo rehefa fantatrao fa tsy misy anadà zay e. Mbola ho avy eo ny zokiko rehefa avy eo. Iray ireny sarairay zany le anao sy le zokonao io. Kambana ihany aty aminay ny rairay fa sisak'izay dia samy hafa ray daholo. Fa ahoana koa ne? Ny andro mahazo le kalatonaka tia. Izay lehilahy tonga ohatranao izao dia hitambarana ary misolosolo ny dikany. Ary to tsy mamaly anie ianao e? Tsy haiko rehefa nareo kosa firy lahy e. Zay tena maro lahy beko. Enina be zao fa 3 kibo aloha e. Ahoana kosa dia tsy haiko re. Mamaly faty fa hono aloha e. Omeno amin'reto volamena reto any ve sa aloha sa ahoana e? Raha fantatrao mantsy malala fa tsy tafavoaka veleto ary tsy afaka nitondra na 1 grama amin'reto koa ianao. Malaiky matoa tsy miteny e. Ary ento amin'izay rangahy ho tsy ampandriana atsy. Sady fandriana malemilemy be ireny izy zany. Ela ary noronoro vola ary izay nandrasako iray fity aminao izay. Hiaraka ihany sika fa tsy maintsy manao ny fombafomba isan-karazany aloha e. Fa fomba ahoana indray re zany e. Mba asipa mampifilafila koa ny ianao tiako. Tsy hany mihitsy e. Maindy fofotany angeno dia mbola fady anay e. Ka lazao malaky ary ny atao fa efa teo malalanao feno ane zahay e. Mandroso aloha ianao dia manao voky tsara fa hiatrikady. Tsy olana raki zany. Ady tiako nka efa vonina ny etiako. Sakafo be arak'izay mafeno kibonao malany. Zany ve dia anontaniany e. Tavikena fotsiny atao betsaka fa reny tena ambiazako sady aleo anao ny nofony. Sakafonay aty ka. Sakafonareo aty? Eno aleo aloha mandro Rufin fa tsy mety ka atsy ny dosy. So dia mbola le rano mavo be maloto be atsanga atao ambany tetezana ihany. Maloto ny kanefa izy aza saika andro teo. Azafady, tena tsy andro mihitsy anie no antondehako teo. Ka naninona teo ary ianao ka? Tery ambony tery dia ela be izao marika nefa ny fivarota-kena tsy ny vo. Nety ny lakile dia nitazatazana teo ary nagaga hoe zay teny zay. Zay ahoana e? Ianao mihitsy raha ngany tazako ny kopakaty io. Dia ohatran'ny nety ny zavatra zava fotsiny dia nanakaiky an'ilay fary maniry iny.
Tena tazanao tokoa velo izany kopakopaka iny. Tena tazako mihitsy aho. Ianao ohatra nitako izay dia ohatra nofo izy ty fa ahoana ary. Zaho aloha ny antso anao teo e. Kaka mantsy raha ty izany andeha hilalo ty rano maloto ty. Matoa tafidina ty zava-tsafy. Tena grave ny hery fanontonana anananao ka marina mafy moa. Fitiavako anao daholo izany. Tsy nafaly anao ngano nanaovako an'izany. Faly aho fa tafahoana aminaoko. Dia tsy maloto velo le rano nidosonareo. Rano madio be ka atsy. Ay, lasa ry aloha. Hoay ireto olona mitangorona. Tena tsy aftra le zanako ry Claudia, mariny. Aza manao izany ianao fa misy aza ngery ny Ndrifa fa nijanona tapakandro any mbola velona ihany. Engany e. Nolazainy Sandra teo fa omena vola hono pompier io. Ay, tsy misy omena vola ka. Ay, misy milaza aloha fa raha mihoatra ny adiny iray hono ny asany dia omena vola. Kanefa midika ane izany amiko fa ianao manana vola no mitsara tena manome azy fa ry zareo tsy mitaky akory. Hita ho ako, gaga mantsy. Ny olona koa ange dia miresaka indraindray e. Ary izy reto olona miresaka amin'ny Sandra reto. Ay ve, zok'olona eto tanànanay ireo e. Angamba manazava ry zareo fa mila atao fomba vao mivoaka le niletika tany anaty ranoko. Tsy tia vahiny manko ty rano ty. Maty ange izany le zanako matoa tsy mitsingevana ho azy. Rufin, teny laozanao ve ty reninao? Rufin, aza laozana reny ny kelinao sy ireo zokinao sy ireo zandrinao e. Rufin, tsy ampy reny 7 taona ny rahana ny riry taminao e. Mila anao resay sombonay ko. Ka rery neny Rufin mangina moa e. Ka re zay so torana eo indray ianao marina. Ary izy reny olona niala ny fiara mirodorody reny. Ay, tena zareo be ririka ireo. Very ary olona, maty ry Rufin e. Sakafo e. Ary soa sakafo mpanjaka. Tena fihinanam-be zany androaniko. Sakafo be amin'ny tena tsy haiko tsy mity marina. Ay, mahazo miala amin'izay ny mpandroso sakafo e. Mastoa Rufin. Fa hono ino ty arosonao anaty serinaka? Menu Sireno io kiseria. Zay no anarany. Kapitaine sy Tan nalaina tany Antsinanana voasilatsilaka re. Kay, inona hoe? Ndarana mayonnaise ange. Mayonnaise vele matitity hafafa be reny. Kay. Atodin'ny voron-drano takariko teny tery amoron-drano tery io dia nikapohana manta iraraka amin'ny trondro e. Matsiro io a. Alolo tidy vahitinao kakely fa tena tsy mahatelina trondron-dranomasina manta io ka. Mainty sakanay ry kiala no mirevy an'io a. Oka aloha. Tsy fomba anay kosa aloha mampihinana vahiny ny zavatra tsy fantany fa mamita kaso fotsiny. Ohatra fa hoana ny tazominao ny tavoangy e. Ka tsy divay izany le tsiny a. Inona e? Rano ny vombainy tatazako tanatin'ny herinandro ty ho solom-bonaigre. Maninona tsara? Zany ho a. Ary herinandro ao fa tena maizina amiko mihitsy zany. Ny faniomana herinandro melohan'izao natongavanao zao nge za sombonaiko e. Tsara fanahy aminay zazavavin-drano mapakabato toy izao mantsy ny voay. Ka manaiky no tatazana rano nify. Mirahina nge zay poniny rano e. Afinareo poniny tany berotaka. Rano nivim-boay? Eno a. Be ny olombelona no allergika rehefa trondro dia mila voasary makirana marikivy ka ny rano avy tany anaty kibon'ny voay avoakany any a. Avoakany amin'ny vavany. Dia ohatran'ny marikivy dia inona atao vinaigre. Andrikako. Mahazo misotro amin'izay re ianao e. Io misy akorandrika lamoka nefa nidioviko e. Atao fisolona vera kiseria. Tsinitsininy e. Tena mitapy ianao. Poa. Rano nivim-boay hositoko raha tsy vendranako. Dia izany angery malala no nafady voay anay e. Ka ireo misotro menaka voay a dia tsy tafiditra mihitsy ny fanjakan'ny rano. Poa. Dray. Soa afa-tsy nisotroko. Mba marina mafy. Dia tsy nanindry kely akory ty ianao. Ao fa aroso ny sakafo manaraka rehefa tsy tianao io e. Trondron-dranomamy indray no mety efa voninao. Tilapiasy trondro gasy miala kirany. Tena leo marina kiafaka.
Sady tiana nona tokoa nge za zany fa mifily aloha zao miray sasany atoandro ve ay tena bediny neninay zao fa sady tsy naka no tsy nanatitra mpianatra. ianao koa very tadidy tsy any akady fotsy angery fin fa efa 2 andro zay fa ty amin'izao marika ty ampita-tafika sa i marika kely mbola mandadiny no aterina manany ihany koa ny ianao ty efa tena miasa be koa nylohako ka tena tsara kotsony. Marina tsy misy aza izao marika miandry nanatitra very sy montany tosy ange izy teo efa miverina angamba izy zay. hoe fa inona kay tsy mbola tonga izy ka ny olona koa ery jere miandry azy daholo ny olona rery. Fa inona ijerenao iny fitaratra majika rety de atao inona ijerena neny ambonin'ny tany ka ijerena neny ambonin'ny tany de mahita zany io indray ny fa apiresaka marina avinga ry fera ijery hoe io ay tokotrany ary maniny eo moron-drano daholo marina mafy toavanay tena volana sy romany marina tena izy ireo fa maninona dia apita-tafika ary zareo andeha anjono miandry ny verenanao reo aiza marina ny veriny famaten-drano ianao mbola velona be io ay tokoa jereo fa tena oatra mitomany daholo iny ery zareo zany jereo ry nenitoanay zao rehetra aiza io hitanao io aiza hitanao ve ry anankiroa samy mandoko volo ry ay ve re tsy madama anankiroa mitena akanjo rehetra ary mahagaga toy bavina izy nytotsioko angamba mbola tsy nirava indray moa tsy sabotsy andro any fa alaka misy mbola nampiasana an'izy zany ko hodiny kely io bokotra menamena io de akisao moramora ny sary de ataovy miakandrefana rery fin fa tsy jery bavinao indray ve ty ianao ty ny mianahany eo oatsay tonga any ve ny sary amity tena dadany indray zany kle nareo zany erikala tena marina mafy tena mahay mihitsy alefa azy foana eny amidigy moa izy teo hoe tiako mba ho hita ny fiaingany avany sira manko fa efa nisy ny laza izy fa maty andrano ry fin nefa zaho ty zao jereo mbola velona so matsara tena iny zao ny lalana ry zao ny lalana iny eny andao tapenaka io mihitsy ny fiasanany ka hoe de tsindrio amin'izay anandrifan'io trano io le flèche zay hitany lahy io mibavinareo tsy izy ve io miasa amin'ny vazahany angamba izy zany miresaka amin'ny vazandry tena raha maso avozina angely andranabavy zany tantara daholo ankiribavy reny ny arahantsika andriarereny fainako so efa hafa miaina amin'ity simpamanja kely tiako saona ry noronoro vola hita ho ary fainko be raha maso koa angery eo avanareo reo sady moratorana ary zareo ibaolo zao bavina izy tsy efa indrotorana zao ry zareo marilazy ilozana torana ka maika mofa zay tsy manana lehilahy tony azy ilozanao zany ary fain fa tsy afapoa noronoro vola za tsy andaonao zany tiako ngenao iza mahitako zao ianao mahita reo avanao malahelo anao reo de sanatria tsy mba mijery fotsiny ry ahy alefasany nalakely indray ijereko ny sokonay ary aiza ho aiza moa zany io hôtel restaurant io hitanao io de aitsy eo amin'izay aiza tenena rehefa tazanao ny zokonao ka be mpiasa koa ange ato zany hôtel lehibe kosa ange io oka hoe tena io zokolanay ary sipana nga io vehivavy maintimainty lavaranjanana io aizany io le io akaviany io ve io mipepeka ny lamosiny io ka le mirandrany mpiara-panofatrano aminay fotsiny io ka de miara-miasa ary zareo mety mampionina azy angambana izy amin'izao tsy fahitanana azoko tena mitanondrika sy latsadranomaso koa nge zokonareo lahy zany
Tena malahelo ataolo ny olona izany. Tia tena ihany angambany. Tsy tia tena izany ahy. Anjarako ny andao anjareo sady izay nefa voalahatra. Eny tokoa ahy efa voalahatra. Aiza tokoa anaty fitaratiry noronoro vola. Iny Andrifin koa ty to angatahana daholo izay anananaiko. Ka mba hijereko an'ireo havako rehetra ireo ry. Dia tsy mba mampalahelo aloha ve no nahita mibavinay tsy laitra nampanginina teo. Indrindra moa fa inenina sy nenitoanay torana koa ny. Rehefa nodinihako noronoro vola dia avy aloha ody. Avy aloha ahy. Jereo koa ngery tsy tovavy niaraka tamiko. Misy mpanao ve? Aroso volana roa ambony angera amin'izay ny fitaratra majika hitantsika ny zavatra sy eo afaka roa volana monjy aroso. Hitako hitato ve zany? Ao atao ahoana? Ino kitianao iny iny aroso aloha iny. Hatray to misy sary tokoa. Iny jereo tsy le sipanao miasa eny akaikin'ny Serge tamena ve iny? Jereo nambo zandranao fa miodina mihitsy mijery asy le kozainao mifampisakabona vao roa volana monjy. Tena marina, lery tokotrany io. Dia jereo koa tia ka manao tany ampandrana. Tsy mbola iny le kozainao ray hafa koa io efa iarahany io sady. Ka ahoana izy ve sa tsy izy rahalahanao reo sa tsy izy? Tena tsy laingako le tena marina mihitsy. Sy ahy Rufin mora mahay mionona ny ankizy vaviny tany ka mbola maika niverina any amin'ny be fahorinany ihany ny malalako. Dia ahoana izany ny fahorin'ireo havako aminao tena avy aloha hiverina mahantra neny. Hiavitra angeo nefa nafarany dada fa tsy maintsy karakaraiko tsara sotaizako vao 7 fotoana ve izy dia ilozako sahady. Ao moa averina aserina ka. Averina ianao. Tena izay izany ny baiko ny fony Rufin tsy misy anenenana. Fa ahoana? Dia tsy niaraka tamiko kely akory izany Rufin. Tsy maninona re. Andao fa teriko eny amoron-drano ianao. Sarery ty izany. Malahelo aka. Andao kinanjoka izany mbola afaka hiaraka tory aminao vao adiody. Dia misakafoana aloha ianao fa izay fombafomba ty Arso sakafo mpanjako. Sakafo manarako. Noronoro soa ato ihany ve ndry ato fa ahoana tonga ny vahiny ndry? Fa aleo aloha nivelany zo ny resaka fa sao eniny eo mbola miala sasatra mantsy izy ao. Andao ary lasa vetivety nisy fa miala sasatra aloha ianao. Aleo koa izy rangaha andeha hoany mba misy fotoana angalako fanapaha-kevitra matotra. Ka inona marina moa izany ty ataoko hijanona ty anaty rano dia ahoana fahorin'iny. Tena mino fa hihetsika mihitsy ny aretim-pony. Za le zanany mba nanteany famelona miaraka aminy teo. Marina aloha fa efa eo ihany ireo zokiko efa miasa. Fa nenay mianaka dia tena hafa mihitsy ny programa rehefa tafiditra miasa io. Dia ahoana koa ny fikarakarana ny avitra. Dia anao ahoana koa ny fitsenana ny kely avy mianatra. Ody aka. Kanefa raha ody tokoa ary dia ahoana indray fitiavako noronoro voly ilay tovavy nofiko. Efa ela tena ela tokoa ny nandrikiona taminy ka no nitafoana indray ve dia ilozako izy. Dia nijanona ty aleo rangaha hijanona. Tena mahery marina ny fitia. Sady jereo reny nataony sandra tamin'ny herinandro reny. Masoko roa izao no nahitazina mpiaraka mbola nilasain'ny fahafavan'olona ihany.
mba havoarainy tokoa ny ara ve ny taratasy nateriko tany amin'ilay namany lasako ny hitako hoe be efa oriny arangany tany fa aleo mba ny rano indray no fidiana honenana. Raha vao tonga eo noronoro vola dia tena lovoko tsara amin'izay aho. Zay manko n'ilay fombafomba vao afaka miaraka aminy. Engany ka sakafo tsy mampandoa no hitiny io. Fino ty tadiavindry aty momba n'le vahiny re. Efa efa misakafo izy. Tiany ve ny sakafontsika? Ka tsy mety izy. Zany na dia raim-bava aza. Zany? Ka zay nge nandehanako aty amindry io e. Ty loha zany dry. Ho voditra eo ange io e. Jereo re tsimpon'ny tany. Ireo avany fa efa torondro ray aman-dreny hevitra. Vao manao ny fombafomba hisarika iverina eo dia efa veloma ny rano. Zany. Afo indry ro ifainy fa ho voasarika hiakatra eo. Ao ijereko. Mbola ny pompier ary io manao farafahaizany tsy ahitam-bokatra ireoko. Everiny fa izy sarika vanina nga io. Tsy mahalala ny herintsika nga izy. Fa ny mpovoarany amindry hijanona treo amin'ny fombafomba ataony reto zokiolona retsy. Fa mifiry aloha zao e. Amin'ny roa sy fatelony. Voatsasakadiny zao reo pompier reo ny teoko. Atindray hono ny fikarohana ataony. Ary zao no hevitra e. Andendry aloha mampiresaka azy fa zany dia iodina kely. Fa iodina ahoany ty razandry vavy. Ivaro tena ve sanatria? Tô zany manko ny hevitra zany tena zany raha tsy diso. Ny vatako mbola madio atolotra n'le mpanjaka io ty ve sanatria ho amidiko fa ndre koa. Saoko zany mantsy mba nofany e zany. Ny tena marina ki dia anao zay nanandrefany sakafo sao tara loatreto ka votsitra eo marinako. Dia efa mamoa izy arakala rehefa tsy hinana tokoa ty sipandranona. Fa adinindringa le nitantarainy nenantsika taloha e. Eny e, mbola kely tokoa aloha ndry tamin'ireny e. Dia mety sy tsaroandry. Fa nisy inona? Sipa maromaro kilasy mandry tsangatsangana tany Tomasina kia. Tena tsy tsaroako mihitsy aky izany kilasy mandry. Ie, ry Bazilisy mba mindry Janina kia kilasy mandry Nambatondrazaka. Mbola kely marina ka tena tsy tadidiko izany. Kanefa dia sangitsika roa foana ry zareo rehefa tonga eny amoron-dranomasina. Alaitsika ny 2 na 3 andro zareo hiara ilalao amintsika tany anaty rano. 10 minitra avy eo dia averintsika. Averintsika? Zany tokoa ve? Zany. Zay vao tadidiko. Nanipy vola madinika araka ny fomba mantsy le direktrisy dia nitezerany renentsika merina ny mpitsangatsangana. Kanefa ny kilalaontsika mbola mamy be ry e. Dia nanino ireny anefa e? Tsy renika fa le dadan'le Bazilisy e. Ny dadany? Ngana ilay tsika koa. Nalain'le zandriny faravavy kia. Feno 12 taona manko izy tamin'izay dia le rangahy dadan'ny Bazilisy nandrininy fony. Nisy an'izany tokoa moa? Ary tsy matadidy mihitsy tokoa ndry izany Ka zandry ty efa razoko be eny e. Samy manana ny reviny aloha e. Sady izay tiany ihany io ko. Ary toa naverina moa le izy e. Miverina manko ny fitadidiako azy zay. Tsy maintsy naverina ane le izy fa tsy nety ny sakafo e. Rano fotsiny ny sotroiny tamin'izay. Ary dia niaya eoko izany ty izy. Oka fa tena zay. Tadidindry amin'izay Ay moa le rangako zatina kely nitazonina ray volana iny. Efa hoe ngeza be izy iny fa izy tsy nety nihinana trondro manta nako zatina azy. Tena marina izany e. Nahalaza be marina iny resaka iny tamin'ny fotoan'andro ny tany Dia natahotra ny zazavavindrano iray rano sao dia hoe ho faty le rangahy tsy mihinan-kanina dia naleo ny nalefa. Nalefa tokoa aloha sao namaimbo ny rano eo raha matoko tadidiko iny ka. Ary dia mona tsy nahatantara ny hitany taty nandritra ny 2 taona. Povoarantsika daholo eky izany tadidindry amin'izay zany. Ka io rangahy io dadan'ny Bazilisy ary ny reniny azy efa nisoana mihitsy. Iny aloha ara-dalàna fa ny mahagaga dia tia famangina nomeny fianakaviana ny raisiny. Dia aza mahavoy ihany
dia ho sanatria ho averintsika fotsiny tokoa ve ity malalako ity dia ho faly indray le asa ry farasoa ary ry sehany be fiza daholo ity izany be sipangeky ity Rufin ity izany izany mihitsy no andrombahako azoko aleo fa ihany daholo ireo mifandrombandrombaka azy rehetra ireo mbola afaka mitaraina ry zareo amin'izao indrindra ary tia mifady ny sakafotsikako atao ahoana io korato izany zefako andeha aka witraki lasa aloha ho any mbila vetivety fa lasa rakala aloha mandeha mampiresaka ao aina very maina indri izy ve ihinana eo efa elange ary tia vao tonga saina fa hay moa witra no fividin'ny Rufin eo be oririka eo lasa razoko malala ndao ary 10 minitra miverina eo mantroa hoe zay rehefa aveo eny ary tsy mahavita fombafomba ndraraka toka sy anome vatomamy andramatoperan'orom-pitantina ny fanalahidin-drano eo akory ireo ray aman-dreny fotsy volo ireo vetivety dia tafaverina hitondra witra tapaky ny sachet ho afa-po ela Rufin ary dia ho voko tsara ka ho afaka hiaraka soma tsara tsy misy mpanotoany sika tao tianitsinjoko sahady izany asambaraka eo atratranao izany fahafinaretako ho fihinanao sy horoanao io mipotitsika dia ho safinoniko ny asambarany tia malalanao Rufin tsy maintsy mahita witra na ho tonga hatrany amin'ny ranomasina aza raha tsy izay raha izay no ahafahako manakaiky anao veloma lavandry sy mpanavara-do iny foana manko ny mampidelira azy teo malahelo azy ony saika alainy vady ony tena tiany ony hoe andry retsy izany ho vady ny fatsindry ary androany dia androany ihany way fa mifiry izay tena mandeha dia mandeha ny lera mandeha amin'ny lera daholo mantsy ny zavatra rehetra mandeha amin'ny minitra mantsy vao 3 minitra kay ny lasaka efa tazako iny ny ranomasina faritra Tsinanana misosa impolo angamba sisa dia ho tonga eo amin'ny fiaonany ranomasina sy ny ranomamy aiza moa le sakatavilotra voatsako apetako amin'ny tavako teo iny reto ka aleo tao an-tanana tsara odiny ato an-dapo ohatray nga tafaverina sady noronoro vola teo aiza koa n'izay velatsasatra azoko teo tsy vao 10 minitra ve izay nandehanany raha betsaka mandroso mandrosoa efa taitra ve hono ny mpanjaka izay tsy noronoro soa ve ty ino nga zany sokony noronoro volo zany ary to gaida to tena ianao fa to fantatra mahafantatra tokoa ve ianao io ka tsy gaida ve aloha ianao io eny io Rufin tena anarako fa anaram-bositra fotsiny izany dia tena ianao tokoa tsy tsaronao ve ary gaida ry Rufin mantsy za aloha tena mbola tsy nahitanao mihitsy eny mbola tsy nifankahitany vantany tsika raha tsy androany fa matetika ianao no tsindriko taminao foana zany ve dia ianao ve zany le nofisiko foana fa tsy noronoro vola akory tena nandainga tamiko anie zany noronoro vola to tsy nandainga nefa izy fa to izy mihitsy ilay endrika tazako tanaty volo misaondraondra manarona ny tarehany iny tena izy iny ka fa za kosa le tamin'ny heritaona tadidinao nalefa neninao ankarivotra tany Mahajanga ianao tamin'izay fa tsy nandeha ny andro finandrana satria nisy matsa rugby nandraisan'ny ekipanay andraza raha ny marina dia efa saika andeha ihany ianao na dia teo aza ny baolina satria isonitra ny firemaka ny Mahajanga afaka 3 andron'io ohatray fa to hainao hatramin'ny Tsipriana izy zany tena marina mihitsy fa tena saika ny tokoa tamin'iny fa to nisy ry hafahafa nitazona anao nitsindriko ianao ary nasaiko nandalo tany amin'ny ranona bita tafika le matitra ny mody nanadalako anao saingy nitetika ny akanao
feno 12 taona ary gaida tamin'izay. Azafady fa atao gaida foana no nahazatra hiantsoko anao e. Tsy maninona ka, anarako daholo anie zany. Dia saika nalainao avy? Ie. Efa tianao talohan'ny noronoro vola ary efa nifidy anao mpanjakany foko sy ny fitiavako saingy. Za marina tokotra ny tamin'iny tena nitonantonana teny amoron-drano teny. Fa tsy nety nilondrano satria naloto be le rano. Diso miaingitraingitra ao. Aiza kosa fitiavana madio kosa angambany. Dia narahako tany amin'ny ranomasiny Mahajanga ianao noho ny tena lasa. Koa tsy hitako tany ianao. Sady toa tsy nalainao koa ny ray izany. Fantatrao moa fa nitsindriako koa dada tosolofinao hanasola ny lohanao. Nasaiko ny tapahany volonao. Ahoana tsara? Baiko taminao ve iny? Izery miafina, povoara rehefa tsy baiko e. Ay ve. Dia nitapahako aloha ny voloko. No etezako dia mody ny lazako ny namako hoe matahotra aso simba ny ranomasina. Simba ny ranomasina izany le voloko. Tena tsy azoko mihitsy. Fa maninona aloha no nasainao nalana ny voloko e? Hitanao, gel vita tamin'ny menaboay ireny nampiasainao ireny. Anga? Ay ve. Menaboay kely fotsiny niaraka tamin'ny produit rehetra kanefa dia fady anaina dia kely ohatran'izany aza. Afaka kanefa Rufin ny volonao. Ianao tsy nilalao rano intsony. Tsy nakeny amin'ny boro akory aza. Nitsindriko nofy ianao kanefa tsy naomby intsony e. Nody ianao. Zany ve? Diso fanantenana tamin'izay ihany ka izay olona sendra teo amin'ny boro ny andro n'in'le nodinao tany Antananarivo izany dia izay no nalaiko mpanjaka. Ndrisy tsy anjarantsika. Mahagaga tokoa ny ronoronoro soa. Lakalaka tokoa ny anjaro. Zany mihitsy. Zoko ny efa saika niaraka tamiko kanefa dia ny zandro ny voalahatra hiaraka amiko indray. Hiaraka tsika Rufin na izany aza. Hiaraka? Tonga ihany ianao tsinona. Mbola mitepy fitiavana anao hatramin'izao ny foko. Tray. Tela alohany izany ka. Zara efa faiany tia mampirafy tia. Dia nanafatra angeny eninay. Nanafatra izy hoe aza mampirafy izany. Oka ihany aloha hiaraka amin'ny noronoro vola irery. Laingako mantsy izany, tsy songona anjandroko izany satria ianao inge mpanjakany. Tsy anjarako mihitsy ianao. Mpanjakany ianao. Mba vazivazy ireny ay. Fa rehefa afa-po noronoro vola dia izay vao maka ny anjaranay. Tena tsy azoko ronoronoro soa. Maka ny anjara ahoany. Ho azonao ihany izany avy eo e. Androany ianao vao tena mafapo tanteraka Rufin fa aza matahotra. Vehivavy tsy ampy aminao, manana betsaka toy ny tanàna misy anay itony. Tena maizina amiko mihitsy ny zavatra lazainao izany. Ay, zary tia mpihaza hevitra. Marina raha tsy ho tareo ihany. Ay. Reny fa lasa ilay zazavavy roa haka ny fanaovana fombafomba. Aza hitako. Dia ho zanatra ho votsitra ve Rufin? Noronoro soa. Tovariana be nge ianao izany. Inona ny tazanao amin'ny fitaratra mahasikanao iny? Miantso ahy noronoro vola. Be dia nefa tsy misy elanao sasatra hono. Ary aloha izany dia veloma. Mandra-peo nary. Fa mihalany kosa ny mpihaza hevitra izay. Dia aiza moa izany ny lalantsika raha hividy an'ilay toaka sy bonbon e. Miakatra ny tiako silasila ty dia mahazo ny tetezana fa hoaiza indray e. Izany ange ny tiako anontaniny. Tsy hoe toaka gasy sy vatomamy gasy moa ilay tadiavina. Ie, tsy maintsy gasy fa tsy vazary eo ka. Ary olona manao fitafiana malagasy no miantso razana eo amoron-drano. Izay ny fomba. Dia mivarotra toaka gasy ve ireo épicerie ireo? Ka. Ireny ange raha ny lalàna fivarotana azy. Izay manko mahita foantsika e. Izay tompon-tany ety ihany malalan-drakilo mpivarotra toaka gasy ka. Izay ange na ny ranongiarainy velo ahy e. Fantany fa hitako ny tranon-drakilo. Ary ny bonbon gasy aloha ahoana e. Rendray betsaka ka. Bonbon madinika na bonbon kanety na bonbon patsa ny jerentsika e. Dia mahavariana ny fomba malagasy aky e. Tena mahavariana mihitsiko. Zany azo miloko fotsy ny tapany ambany na asaromanjareo lamba fotsy izany any amorontsiraka tena tsy azo simbazimbaina mihitsiko. Izany Fa nateran'ny olona bonbon sy toaka ohatr'izao koa ireny ary fanaonjareo joro. Aleo mitandrina rehefa voarara ihany ka.
tsy azo anaovana fihetsika vava ny toerana toy ireny fa manjary rahandolo ianao na olona ny tendanao na tratra miraikitra koa e. Ino ny tena lozako. Samy manana fomba taniny ka tsara ho amin'ny vahiny ihany na ny mpitsangatsangana manaraka tsara izay lazainy tompo tany. Tena marina, ny manditsaka etsy roa, ny mandoto rano, reny tokoa ny fadinaka, ny mamonomono biby koa e. Eto reny mamono tarondro mananjina ohatrako. Aleo ihany mitandrina raha izany. Nenay ety izao dia raha tsy tia vahiny. Ny vahiny mandany milalao rano eto dia tokony tsy hihinana kisoa na tongolo gasy. Mety izay na voandro ifay nalain'ny lolo izany izy raha azoko tsarako. Angamba mety nalain'ny lolondrano fa io lazaiko andry fa tsy tafavao koa raha tsy atao fombafomba. Aika efa tonga tsika roko. Hitandry izy mitafo fanitso itsy. Aizaka io trano iva mitafo garazy io ekia. Io ny trano Drakolô. Dia vatana mangatsika ve sisa Rufin? Teny laozanao tokoa ve asombinaiko? Maty tokoa re zanako re olona. Velema re Rufin zanako tsy foky loatra zany. Ny Rufin oka re izay mariny. Benga izay ranomaso efa narotsaka izay. Mangina re. Ka ny laozany zanako ngeky ahy. Ka na za koa aza angeriny ny Rufin tena malahelo mafy. Ny laozan'le malala koa nge ahy. Raha nanareo indray ngeky efa tsy anjary. Tsy anjaranao ny zanako iny. Ny velona eto mbola miandry ny fo sy ny fitiavanareo. Aionina ihany nareo rehefa kelikely ka hita ny solony. Fa tia izay zanako re. Veloma re Rufin. Ndao amin'izay rehetra ny Rufin eny amin'ny fiara. Efa tafakatra ny pompier ny razana. Ary efa vita koa ny taratasy vonjy maika. Endry Sandra. Andeha tokoa fa inona tokoa moa no ataoko eto amoron-drano nampita tafika eto e. Efa rafoko tamin'ity toerana ity ilay sombiny aiko. Eto sakambiniko ny nen'ny Rufin. I Claudia koa ty efa tamitsenantsika ity rehefa avy nanao ny taratasy rehetrako. Ndao e. Ndao ary. Endry Rufin. Aza malahelo fa reketiko ny tantaranao. Reketiko ny soratra. Dia ilay tantara marina sy eto ambanin'ity tetezana pitataviko ity. Variana benga ianao zany. Tandreny fa misy lavaka io Tena variana mametsivetsy loatra ianao zany ka. Tazako io ka. Tena tsy raika kiry Sandra ny voalaza ny onjam-peo etsy sy roa fa misy lolo ny rano mandeha etsy. Tsy tia vahiny ilay reny rano teroa. Naka lehilahy zazavavin-drano tamin'ilay ontary. Fa raha ny tantaran'ny Rufin dia izao no azoko amintinana azy. Nafatifaty ny zazavavin-drano ny Rufin dia nalainy. Dia ifa ny ainga amin'ny fiara nitondra ny vatana mangatsika n'ilay malalako ny azo anakaty fotsy. Rufin, mifona letsy mifona fa tena tia. Tsy misy tokony ampitomany an'itry ange. Tokony hifaly azy nge izao. Hifaly? Zany. Hifaly amin'ny tony soro-piaina nafahafantsika zazavavin-drano. Ka samy tratra ny fakati tambahiny ohatran'izao daholo ingiky ny mponiny rano rehetra. Mbola tsy teny lozana. Mifaly kefy efa vita ny vizity nataony noromenja reny jaza. Telo tamin'ireo zazavavin-drano niaraka tamin'ireo fiainta anatin'ny adiny iray sasanontsika ny toe jaza. Telo be izao. Tsy mahafaly andriva izany. Ny tombo telo ny zazavavin-drano tsy ho ela. Telo? Za dia indri dia mananoro-bota mivaliky fa efa nahazo taranaka. Rehefa teraka tsika sy indri dia ny atao hoe norogano ho anarany ary ny andri atao hoe norohita. Tsy ratsy kosa aloha izany anarana fitendry izany e. Fitendry izany? Fa nahoana izany natao anarany aloha e. Tantara lafo izany e. Eny e. Mbola olazaiko amin'indray amin'ny Antsipiriany. Iny angeky ilay tovolahy tiako mpanjakako tamin'ny herintaona. Lefa nitantaraiko andriky ratsinako. Ino fa tsy Rufin izany nalalako azy fa i Gaïda. Izay manko no anaram-bositra na lehibe azy iny e. Zany ve? Tena tia tanteraka ny Gaïda koa ity za. Dia mendritsiny ve za? Ka ndringa izany ny taloha e. Tsy misy andolo-po Ena kia. Ka izay no lazako andrety hoe mifaliva efa ahazo ka hitaizan'ny norogasy norohita.
taranaka avy aminy tsika sindry afaka 7 volana dia nanambady zazavavindrano nefa randro ifa zay. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Rahalalanyirina Aline Robertine, tantara nampitondray ny lohateny hoe Zazavavindrano. Ireo nanome aina ny tantara Iary, Ioly, Lanto, Ida, Liva niaraka tamin'ny Faly. Tovorazana mamonjy no nikady ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanana totozy.